Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Inga Goba dia nanolo tena ho misionera tany Abisinia. Indray mandeha izy dia nahatsiaro kivy tanteraka ka nila hamoy fo noho ny asarotry ny asa nataony. Noho izany dia lasa izy nitsofoka tao anatin'ny lavabato maizina anankiray mba hivavaka sy hitalao amin'Andriamanitra. Indro izy nandohalika ny vavaka mba hanomezan'Andriamanitra azy ny hery ahazaka ny fahoriana mangidy mahazo azy. Rehefa havita ny vavaka dia nitsangana izy. Efa zatra ny aizina ny masony raha niditra tao anatin'ilay lavabato izy. Kanefa noho ny hiratra izy rehefa avy ny vavaka, nijery ny manodidina azy dia akory ny atairany. Fa indro liombavy anankiray sy ny zanany kely ny teo anilany. Nahagaga nefa fa nijery azy fotsiny, tsy afaka nanao na inona ilay biby masika. Nahazo tokony niaraka tamin'izay Goba, fa hay tsy nahafoy azy akory Andriamanitra. Hay ao mandrakariva hiaro azy amin'ny loz'Andriamanitra. Tena tsarony tokoa fa ampinga sy batery fiarovana ho azy ilay Andriamanitra any an-danitra. Endry mpiaino an-tsaina, matetika ihany koa no kivy isika. Toa mahatsiaro fanafon'Andriamanitra. Toa mieritreritra fa mamela antsika irery ady amin'ny fiainan'Andriamanitra. Toa mieritreritra isika fa tsy mihevitra antsika intsony Andriamanitra. Nefa sanatra izany, eo mandrakariva ilay Andriamanitra raintsika ny an-danitra ary miaro antsika amin'ny loza sy ny zavatra maro izay tsy takatry ny saintsika izy. Isika tokoa no mety manadino azy, fa izy tsy manadino antsika na oviana na oviana. Arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia 7:20, ny 5:10 manao hoe: mety manadino ny zanany nono fa ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Jacqueline. Raha eo impiranao efa nandalo ady sarotra, nefa ianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay. Ny tananao izay mahery no indro ny azonay, ianao no tokiko zay lay onjany fanantenana. Tizandrinao tsy mba manana nisy ianteherana, fa ianao ihany no hitantarana zay zava-manjo ety. Vavaka ihany
no indro ifandraisako amina ianao no heriko anao ka ny hoalinza mbola matreako e mahatoky faheo foana jesosy adamanitra tompono sandympanefa finonana tsisy tarainako tsisy tarainako afatsy ana ka ny hoahiza mbola hoatrehako te mahatoky fahefony anao adamanitra tompono sandympanefa finony anao jesosy tsisy tarainako afatsy anao indro ny fiainako azony ho anao a tompo sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana falmerabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana WR indray ny namanao Sabina Rakotondranaivo. Anio itsika dia hijery mikasika ny letisia. Rehefa vokatra zany letisia dia anisan'ny fanodinana azy ho sirop koa no afaka hitehirizana azy satria ny letisia moa zany dia fantatsika fa mandalo ihany. Maro no efa manao anty sirop vita amin'ny letisia ity ka manao anazy anaty bokala na amin'ny kapoaka ka amidy. Inona vera no ilaina raha anao an'ilay sirop letisia anao? Letisia raiklao, rano atsasalitatra, sira iray mitsongo, siramamy 700 grama, mila vilanitsika, rano mangotraka, kapoaka madio na bokala madio. Ndeha averintsika kely ary ny zavatra ilaina. Letisia raiklao, rano atsasalitatra, sira iray mitsongo, siramamy 700 grama, vilany andrahoana anazy, rano mangotraka, kapoaka efa madio na bokala efa madio. Atao ana raha fikarakarana. Alaina ny letisia ka ny tena tsara letisia tsy misy loa, letisia mbola mitahony, letisia masaka tsara. Alaina dia ampangotrahana ny rano. Rehefa mangotraka ny rano dia arotsaka ny letisia efa voavofy ary efa voasafidy tsara, zany hoe ny tsara indrindra amin'ilay letisia. Avela angotraka 2 minitra eo. Vita izay dia esorina ao anaty rano mangotraka ka arotsaka ao anaty rano mangatsiaka indray. Dia avela ilona ao anatin'ilay rano mangatsiaka ao izy mandritra 10 minitra. Etsakilana ianao dia maka rano 500 mililitatra sy siramamy ary sira dia ataonao miaraka anaty vilany ary atao ambony afo ka avela angotraka. Rehefa hitanao fa levona ny siramamy dia vonoina ny afo. Tapitra ilay 10 minitra nisan'ilay letisia tao anaty rano mangatsiaka teo dia manomboka voasanao ilay letisia ka esorina ny voany. Esorina indray zany ny voany eto dia arotsaka anatin'ilay rano sy siramamy nifangaro tetsy anaty vilany. Afangaro tsara dia alaina amin'izay ny kapoaka na bokala. Ireo zany efa madio tsara dia izy matimaty iny no arotsaka ao anaty kapoaka na bokala.
tsy avela mangatsika zany izy rehefa ampidiro anatin'la bokal fa izy mbola matimaty iny a de efa arotsako anatin'la bokal avetrany de saromana tsara ny bokal aveo. Vitsy izay a avelanao hipetraka mandritry ny 2 andro ny tahiry mba hahatsiro izay vao afaka ampiasaina. Sy tonga zany de hoe vao vita de hoanina avetrany fa avela hipetraka mandritra ny 2 andro aloha izay de vita le sirop letchi anao. Izy ity zany a de afaka tehirizina amatona maro mihitsiny. Afaka amidinao a, afaka hodinao anaovanao ampiasainao amin'ny sakafo hafa indray a, afaka ataonao salade de fruits a, afaka ataonao ohatrany hoe apéritif hoe tsakitsaky hoanina fotsiny amin'izao a, tsaingitsaingoana zany a, zay tiavanao azy. Mandaly any letchi kanefa isika mba te hihinana azy mandavataona. Indro atolotra antsika indray ara ny fomba fanodinana ny letchi ho maina. Hoe ahoana indray zany fanamainana azy mba hafana mitahiry azy. Mila fitandremana tsara anefa rehefa hanamaina letchi satria mila voankazo tsara kalitao izy, tsy misy lavaka. Zany hoe tsy ny hoe sorona tanteraka ny tahony, tsy lo na misimba ary masaka tsara. Tena tsara zany de le boribory kely majinika kely reny ny voany ao anatiny. Tsy mila letchi vaky satria raha misy vaky na lavaka le letchi de mora idiran'ny rano sy rivotra ka ny mba tanteraka ny vokatra izany. Inona ilainao raha hanamaina ny letchi? Letchi masaka tsara aloha zany, araka le voalaza teo hoe tsy misy lavaka, tsy simba, mba lengezangeza tsara reny, rano, vilany, talatalana madio miantona, na koa hoe raha tsy misy talatalana madio miantona de afaka atao hoe latabatra de avadika. Zany hoe ny tongony indray zany no atao ambony. Atao ahoana reo? Alaina ny rano de araraka anaty vilany ary avelao angotraka tsara. Rehefa mangotraka le rano de arotsaka ny letchi voafantina ka avelao anaty rano mangotraka mandritry ny 5 minitra. Ny afatara anazy hoe efa vita zany de rehefa le mandrotsaka an'le letchi de milatsaka any ambany daholo le izy. De rehefa manomboka mety izy de ohatrany hoe miakatra mitsikafona zany. Rehefa tapitra zany le 10 minitra teo de esorinao ary alahatra tsirairay, atao tsirairay ambony talatalana na atao ambony le latabatra mivadika teo mba hanamainana azy. Raha ohatra zany izy ka talatalana de ahantona tondreny le talatalana atao mipetraka ambony reny satria ny letchi de mamy de tiany vitsika. Ny fofony fotsiny de efa mahanintona le vitsika ka raha atao ambany toerana izy de ho tototry ny vitsika. Fa raha ohatra izy ka atao amin'le latabatra de mba voaharon'le sisin'le latabatra iny zany le letchi. Afaka saromana zany izy amin'izay fotoan'izay koa, saromana lamba manify ohatrany hoe voile na ohatrany moustique reny. Afaka idiran'ny rivotra sy masoandro izy nefa tsy afaka idiran'le bibikely ohatrany alohakely reny ihany koa. Ataovy azy masoandro tsara ka avelao mandrapahamaina ny tsara. Raha ohatra ka tsy maina tsara ny letchi de mety ho lasa bobongolo. Fa aloha zany avadibadika de atao maina tsara, afaka tehirizina amatonany maro. Zay indray ara nazona tolotra antsika ary piany malala koa manao mandra-piona indray namanao Sabina ny nanolotra ny fandahanana, namana Sama no kirakira ny eo amin'ny lafiny ara-teknika. Veloma tompoko. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao
feon'ny fonantena. tonga eo amin'ny fotoana izay irahantsika mandinika ny tenin'andriamanitra indraitsika ry mpiaino namana malolotra ny araba ao anao ny namanao kalebandretsikivy sady manasanao anaraka ny dinidinika hatramin'ny farany. misy toetra tsara izay hita fa mialany tamingana amin'izao fotoana izao ry mpiaino namana, tsy inona izany fa ny fahalemem-panahy. Masika sy kizitina ny olona amin'izao andro izao. Raha vao mifandona na sendra mifampijery na misy fihetsika hafa dia toa mitady rehetra ny ady. Sarotra loatra ve ny fiainana sa efa be loatra ny mponina eto an-tany? Ny soratra masina dia milaza fa anisan'ny toetra ny olona amin'ny andro farany izany toetra izany. Raha mamaky ny Timoty 2:7 isika dia mahita ny lisitr'ireo toetra ny olona amin'ny andro farany. Izao no voambaran'ny apôstôly Paoly. Fa aoko fantatrao zao fa any amparany ihany dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manoray sireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonipo, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Timoty 2:7 andininy 1-4 no misy izany teny izany. Voalaza teo fa ho loza be, ho kriana ny olona any amparany any. Fanontaniana mipetraka dia izao: toetra miniza moa ireo toetra ireo? Toetra tsara sa ratsy? Azoko antoka fa amaly ianao hoe ratsy izany toetra izany. Tsy toetra an'Andriamanitra ireo, ary noho izany dia toetra ratsy. Anio isika dia andalina ny amin'ny fahalemem-panahy, izay toetra hita fa tena avy amin'Andriamanitra. Raha tsy dinihina tsara ny soratra masina, ny mpamaky dia ahitao Andriamanitra izay masika sy loza be, Andriamanitra izay mandringana sy mandrava, mamono ihany koa. Satana no nipoirana izany zavatra izany. Izy no napiditra tao amin'ny sain'ny olona, nanao fampelezan-kevitra tamin'ny olona fa Andriamanitra dia Andriamanitra loza be, tsy tiany tsara satria nanakatsakana ny olona tao amin'ny saitena. Tsy izany ihany no toetra an'Andriamanitra. Ny fandikan-dalàna no nahatonga an'Andriamanitra andray fepetra enjana tahaka izany. Andeha ovakitsika izay anambaran'Andriamanitra ny tenany, anambarany amintsika ny toetrany. Ovakitsika ny Exodosy 4:7. Exodosy 4:7. Ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe: Jehova, Jehova, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-doalika. Mamindra fo Andriamanitra, miantra, mahari-po ary be famindram-po. Mivandravandra ao amin'ny baiboly manontolo, teo amin'ny zava-nisy sy ny tantara, teo amin'ny firenena isan-karazany sy ny fiainan'ny olona tsirairay avy ireo toetra n'Andriamanitra ireo. Na izao mbola fahavelomantsika izao aza ry mpiaino namana, dia noho ny fahatsaran'Andriamanitra, noho ny fahasoavany ihany izany. Naniraka lehilahy iray Andriamanitra amonjy ny olona, tsy vitany hoe amonjy ihany fa aneho ny toetrany amin'ny olona ihany koa. Raha sarotra ho antsika ny mamatatra tanteraka ny momba an'Andriamanitra, dia Jesosy no azaontsika mamatatra tanteraka ny aminy. Izy no fahafenoan'Andriamanitra, hoy ny soratra masina. Ny faminaniana mialoha ny amin'ny aviany dia manampy antsika ahafantatra mialoha sahady ny amin'ny toetra ny io Jesosy io. Andiovaka itsika izay voalaza ao amin'ny Zakaria 5:7. Zakaria 5:7. Mifaly indrindra ry ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjaka anao, avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitangina boriky, dia zana boriky tanora. Malemy fanahy izy nefa marina ihany koa araka ny voalaza teo. Ho jerentsika indray ny amin'ny asa izay hataony
rehefa ho tonga ny fotoana anatanterahany zany iraka nampanaovina azy izany. Isaia 41:1-7. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy toroteny somafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahy ahasitrana ny torotoro fo izy, ary toro fanafahana amin'ny babo, sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Itorotona kasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, ampiona ny malailo rehetra, hanolotra ho an'ny malailo oziona, eny anome azy amama ho solony lavenina, sy dilolo fifaliana ho solony fahalailovana, ary fitafiana fiderahana ho solony fanahy reradriraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana nambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Rehefa tonga izy dia nanatanteraka izany iraka izany, ary naneho tamin'ny fahafenony ny toetran'Andriamanitra izay nolazain'ny Satana fa loza be sy masika io, tsy ari-piaino namana, tsy izany io Andriamanitra io izay hitantsika tao amin'i Jesosy. Andeny ho vakitsika ny Mateo 20:7. Mateo 20:7. Entony zigako ka menara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-poa, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Malemy fanahy sady tsy miavonam-po Jesosy. Vokatra izany dia tsy nanahinahiny aminy olona fa nitangorona teo aminy, nahita fampiononana teo aminy ireo izay nanana fotorotoro, ny teny malefaka tamin'ny olona izy, ary mbola tsy miova izy hatramin'izao. Ireo mpanaradian' izany lehilahy zany dia tokony hanahaka azy, tokony halemy fanahy tahaka azy. Mangetaheta fahalemem-panahy ny olona amin'izao andro izao. Enta mavesatra ny fahasiahana sy ny fahalozana, na ho an'izay manana izany toetra izany, na ho an'izay iarany. Tsy mate hiara-monina ny olona izay masika sy mikitakita, sy ny olona bekirina sy ny olona loza be. Enta mavesatra eo amin'ny fiainana zany. Matetika no amin'izany toetra izany no anitsiana ny tsy mety eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'izay zavatra everitsika fa tsy mety. Tsy tokony ho zany foana. Azo atao ny manitsy ny tsy mety amin'ny fahalemem-panahy. Nila izany ny mpanjaka Davida rehefa tao anatin'ny ady sarotra. Izao no lazainy ao amin'ny Salamo 107:5. Aoka ny marina amely ahy amin'ny fahalemem-panahy ka hananatra, fa dilolo ahositra ny lohako izany, ary aoka tsy handaha izany ny lohako. Fa ny heriko dia ny mbola hivavaka ihany noho ny ara-tsiany ireny. Mila fahalemem-panahy ny manodidina antsika. Ny zanaka, ny vady, ny havana, ny mpiara-miasa, mpiara-monina, ny mpiasa eo ambany fiadiditsika. Misy kristianina milaza hoe zany hoe masika fa be fitiavana. Mety ara-dalana ve ny fahasiahana sy ny fitiavana? Manasanao amaky ny Korintiana 2:7-7 dia mario tsara ny vokatry ny fitiavana eo amin'ny toetra. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po. Toetra takian'Andriamanitra hananan'ny olony ny fahalemem-panahy. Izao no afatra nomen'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina rehetra izay mpanaradia ny Kristy ao amin'ny Efesianina 4:2-4. Efesianina 4:2-4. Ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy. Satria izy, izany hoe Andriamanitra, malemy fanahy amintsika, dia tokony hempo no ny fahafantarana izany fahalemem-panahy izany ny fontsika, ka tokony halemy fanahy amin'ny hafa ihany koa isika. Manambara koa ny soratra masina fa anisan'ireo vokatry ny fanahy masina ao amin'ny olona ny fahalemem-panahy. Ovakitsika izay voalazany amin'izany ao amin'ny Galatianina 5:5. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Galatianina 5:2-3. Tao amin'ilay toroteny izay nataon'i Jesosy teo tendrombohitra dia nilaza izao teny izao Jesosy: sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny malemy fanahy ho izy, satria andovan'ny tany izany olona izany.
nahoana kay tsotra ny valina satria Andriamanitra dia hanorona tany vaovao izay ho an'ny olona malemy fanahy rehetra. Noho izany dia tsy ho ao mihitsy izay olona zatra mifandramatra sy mifampihinana amin'ny alalan'ny fiteny sy ny fihetsika sy ny fijery. Andeha hovakitsika ny santionana zany fiarahamoniny olona malemy fanahy izany izay voarakitra melosa ady ao amin'ny Isaia 5:520. Isaia 5:520 no hovakitsika. Ny ambody sy ny zanak'ondry iarakomana ary ny liona ina mololo tahaka ny omby ary ny menarana dia vovoka no fihinana ary tsy andratra na nimba eran'ny tendrombohitry masina izy ho Jehova fa na ny biby masika izay ny fampihinana sy ny fandramatra aza amin'izay fotoan'izay dia hahay iaramonina. Ry mpiainamana, ampahany amin'ny fanahafana ny toetra n'Andriamanitra ny fahalemem-panahy sy ny fahatsaran-toetra. Takiny koa nefa ny anarantsika ny marina satria tsy Andriamanitra malemy fanahy fotsiny izy fa rehefa miziriziry amin'ny fandikana ny lalàna ny olona dia voatery mampiasa ny fahatezerana izy, fahatezerana izay mandringana sy mamono. Izao no vakitsika eo amin'ny Exodosy 20:5. Rehefa nanome ny didifolo Andriamanitra, izao no lazainy aza miankoka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'izaho fiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Raha mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia mamindra fo amintsika izy, malemy fanahy amintsika izy. Fa raha mankahalahy azy isika zany hoe mitsipaka ny didiny na dia malemy fanahy azy isika dia homeloka eo anatrehany. Ny hany ohatra arosika laintahaka dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Izao no vakitsika ao amin'izao na toko 1:7 ka ny tapany farany no vakitsika. Sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Feno fahasoavana sy fahamarinana Jesosy. Zany hoe nalemy fanahy izy, tsy niavonampo izy, nefa kosa marina zany hoe nankatoa ny didin'Andriamanitra. Ary nasehony teo amin'ny fiainany zany, nasehony tamin'ny fampianarana, teo amin'ny fihetsiny, nanoloana ny zavatra rehetra izay nitranga teo amin'ny fiainany. Hatramin'ny andro nahafatesany aza dia marina izy, nefa nalemy fanahy ihany koa. Raha tiantsika ny anana izany fiainana voalanjalanja izay sady marina no malemy fanahy izany dia tsy maintsy mibanjina an' Jesosy isan'andro isika. Izany ihany no hanovantsika ananantsika io toetra tahaka ny azy io izay azo hotsika mandova ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay honenan'ny malemy fanahy. Engany mba ho tahaka azy isika. Amen. Écho du Christ, Annonce B2.
feon'ny mpiaino, feon'ny mpiaino. dia fifaliana ho anaindray ny miona amintsika mpiaino amin'ny alalana ity fahandarana feon'ny mpiaino ity. Feon'ny mpiaino izay ahafahana miaino ny feonao mpiaino mivantana amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Ny AWR moa raha tsy ahivina vetivety dia radio iraisam-pirenena anankiray izay tantana ny foiben'ny fiangonana adventista any Etats-Unis izy ity ary mampiasa teny-pirenena maro be ho fanatanterahana izay voalaza amin'ny apokalipsy 7:19 fa ity filazantsara ity dia ho toriana amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny mba habetsaka arak'izay azo atao ny olona ho tratran'izany filazantsara izany. Ny fomba fiasanay dia ny fomba fiasan'i Jesosy. Tsy maintsy mihevitra ny maha-olona manontolo dia mitondra ny filazantsara eo aminy. Manana vahiny ny studiontsika amin'ity an'io dia Ramatoa Helsoa. Faly miarabanao Ramatoa Helsoa. Faly miaraba ny mpiaino ny AWR. Faly miarabanao namana Elian. Efa teto izy teo aloha, efa taty tany aloha tany nitondra tatitra tamintsika. Azonao averina amin'ny mpiaino antsika ve ny amin'ny toerana misy anao, ny faritra iasanao, ny asanao tompoko? Ya, Madame Elson ny anarako mipetraka ny Mora Feno Boana Mahiva Tanàna. Efa rotaona latsaka kely zao ny arahako ny asa amin'ny AWR tany amin'izany toerana lavitra dia lavitra izany. Raha veo amin'ny arabe avy any Mahiva Tanàna izany toerana misy anay izany adiny 12 mandeha tongotra. Zany hoe tokotokony ho 7 kilometatra zany? Tokotokony eo amin'ny 70 kilometatra eo aveo amin'ny arabe. Aveo amin'ny arabe? Lavitra miakatra sy midina tendrombohitra misy lalana miakatra adiny 2 miakatra fotsiny. Lavitra dia lavitra. Inona re ny asa ataontsika any? Mamboly dia mivarotra. Mamboly dia mivarotra. Zay zany asan'ny olona any. Inona asa fiveloman'ny olona any amin'ny ankapobeny? Ny asa fiveloman'ny olona amin'ny ankapobeny dia fambolena. Fambolena. Dia nareo mivarotra. Zay mivarotra. Sady mamboly. Mamboly. Akoatran'izay dia mitoriny filazantsara ianareo. Mitoriny filazantsara ary hitako ny fitehirizana ny ara-panahiko manokana ny rahako ny asa tamin'ny AWR ary afahako manambara ny hafa koa ny fitiavan'ny tompo. Miresaka ianao hoe amin'ny alalan'ny AWR na ny radio adventiste iraisam-pirenena misampana teny malagasy no iarahanao miasa amin'ny fitoriana filazantsara any amin'ny tanàna misy anao any Mora Feno any. Azonao mba lazalazaina mipitory filazantsara namantsika maneran-tany ve ny fomba fiasanareo amin'izany? Toerana misy anay aloha zany dia tsisy réseau, tsy dia mahazo radio loatra. Tsy mahazo radio FM. Le radio FM zany tsy mahazo. Fa ny onde-courte ny mahazo any. Onde-courte mahazo. Kanefa vitsy ny olona. Nefa vitsy koa manana izay radio zay. Dia no fahavitsiny sy no mahalavitra an'ilay toerana dia nangataka fomba manokana tolotsaina avy amin'ny Jehova. Dia maheno amin'ny radio adventista maneran-tany hoe afaka manantona studio dia niazakazaka manokana nakaty amin'ny studio. Dia izao zany diako izao fa fantelo nangalako fampianarana afa-ty amin'ny AWR dia ny fitaovana ampiasaiko amin'izany rony speaker madinika rony. Vidy an'ilay speaker izany rehefa tonga aty. Speaker madinika reny dia ray asiko fandaharana ho an'ny ankizy, ray asiko fandaharana ho an'ny olon-lehibe, ray asiko fandaharana ho an'ny tanora. Dia ireo karta anankitelo ireo zany ny fandimbiasa koa iainon'ny olona. Dia ny olona amin'io mazoto miaino an'ilay fandaharana, indrindrindrindra miaino an'ilay soratra masina izay alaina avy amin'ny AWR. Ny hoe speaker moa zany ho antsika tsy malala karazana sady radio izy io, misy fanamafisam-peo ary misy
toerana eo amin'ny afana mampiditra flash na carte SD fa misy fandarana ary ny akamaroan'izy ireny dia mandeha amin'ny herin'ny masoandro kanefa koa azo fahanana amin'ny famanana telefona ireny zany no ampiasainy madame Helsoa any ambanivohitra anankitelo zany no ampiasainao dia ahoana ny fomba fiasanareo ahoana ny fomba fampianonany olona zany fampianokan'ny olona an'izy ireo zany dia isan'andro moa zany dia alefako foana amin'ny fandaharana fa rehefa tonga ny amin'ny ray atoandro izay fotoana mampanginany ao an-tsena dia tonga ny olon-dehibe miaino ny fandaharana io dia amin'ny ariva indray amin'ny 7 ka hatramin'ny amin'ny 8 sy fefa ny ariva eo dia ny olon-dehibe ny tanora ny ankizy miaraka miaino ny tandrifiny daholo isan'andro zany isan'andro maro ny mpiaino sa manahoana manodididina eo amin'ny farafahakeliny 30 satria toerana kely ny alofana dia indraindray ary rehefa tena avy be ny orana dia na averinay ny atoandro ihany izy io fa raha isaka ny tsy avy orana indray kosa dia tonga foana mpiaino rehetra manodididina ny amin'ny 30 farafahakeliny misy hatrany amin'ny 20 isan'andro miaino an'ity afatra avy amin'ny radio adventiste maneran-tany ny afatra lefa moa zany dia antenaina isy vokany misy vokatra ve misy vokany ve ny fiain'ny olona ny fandarana izay alefanareo tena misy vokany satria voalohany indrindra eo amin'ny fiaim-piainan'ny olona andavanandro sy ny fanarahan'olona ny soratra masina dia manova ny fiainan'izy ireo avetrany afaka milaza ohatra venao mahafaka milaza ohatra hoe tamin'ny fotoana eo amin'ny 2 taona sy tapany eo na 2 taona latsaka kely eo zany toerako amin'izay toerana atao hoe mora feno izay tena tsy natamana ary nampangitsina sofina ny teny ratsy sy ny famingaviaina ray aman-dreny sy zanaka kanefa vokatry n'ilay fomba fitaizaina ao amin'ny tanora sy ny ray aman-dreny sy ny tanora mandray andraikitra amin'ny fandaharana WR dia tena raha ataoko hoe 100 ny ray aman-dreny mitondra ny zanany ho any akady dia ataoko hoe 30 angambany sisa dia raina ny tompo membonahitra izy 70 ny olona zany zay zatran'izany fanabiazana diso zany dia niova avetra niova ny fiteny niova ny fiteny niova ny fitondran-tenany niova ny fitondran'ny zanany ary ny zanaka mitondra ny ray aman-dreny dia niova avokoa voninahitra ao an'Andriamanitra satria tsy toriteny ihany no alefanareo zany fa le fandaharana izay ny azo rehetra dia nalefako misy fandarana ho an'ny tanora fandarana ho an'ny ankizy fandarana ho an'ny lehibe laza vokatra hafa fijoroana vavolombelona kely zany ty hoentiko ity vokatry ny AWR ihany izy ity fianarana nyty tenin'Andriamanitra ty isan'andro dia nisy jamafy lazandry zareo azy any zany inare aty amintsika hoe fanasana fifaliana zany fanasana dia rehefa nanao jama zany ny tao dia namono kisory zareo dia noentin'ny ray aman-dreniny zany ireo ankizy izay voataiza tao anatin'ny soratra masina dia tena nandaha mafy izy hoe le ankizy no mandaha mafy ry zareo hoe andaontsika satria zany amin'ny fiainana ambanivohitra azy dia mifianakaviana mihitsy miaraka mamonjy an'io fanasana io fety be zany any ambanivohitra ka fety be zany dia netiny dia rehefa naroso ny zava-padiana dia tsy netina indray ireo ankizy ireo tsy netina indray dia miforsen'ny ray aman-dreny hoe fanga hoe foana iny vehivavy iny fanga hoe foana iny no tsy mihinana ny tihenan-kisoa ty ianareo dia tena nandaha izy hoe tsy maninona fa izay mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta dia tsy ahazo ny fanjakan'Andriamanitra dia nanomboka teo moa zany dia tsy nanao forse tsony ny ray aman-dreny fa rehefa tonga ny sabata dia mandefa ny zanany avetrany mandeha mamonjy ny sabata tsy manao forse azy tsony hoe mandehana makany an-tsaha akoatra n'izany rehetrarehetra izany moa dia nivavaka
dia ataonay mafiorona ao anatin'izany sekoly sabata izany isan'andro indrindra ny vavaka ho andreo ray aman-dreny raha azoko tsara zany a rehefa tonga le jama zany de fety be moa zany eny ambanivohitra famonona-kisoa sy ny sisa de tonga dolo ny olona fa reo ankizy zay miaino ny fandara ny olona zay miaino fa tsy ny ankizy ihany tsy ny ankizy ihany fa ny ankizy na sanandaha avy hatrany ny ankizy moa matetika ny samanda pabe maso fa ny lehibe menamenatra zay de tsy netininana zareo nivokatry ny fianonan'lay fandarana dia nanokatra toerana ahafahanavavaka isa-japata zany nareo raha azoko tsara efa nanokatra nareo nanokatra toerana ahafahana mivavaka isa-japata de firy ny olona manatrika ao isa-japata lehibe zao eo manodididina amin'ny eo amin'ny 13 eo ny olon-dehibe ny tonga isa-japata de ny ankizy tonga isa-japata indray manodididina amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 ny tonga isa-japata ya tonga tsy tapaka inona no tanjona kendrenareo amin'ny fametrahana fananganana an'izay toerana iaraha mivavaka izay isa-japata fa niriko aloha zany a eo mba mifahasoavan'andriamanitra de iriko mba hitsanganana zany fanevan'andriamanitra zany amin'izany toerana ao mora feno zany iriko indrindra zany mba omeny Jehova ny isolo ara sahanatria ka tsy ho antsony ary de iriko indrindra mba tsy ho tapaka ny fiarahako miasa amin'ny AWR izay fitaovana manokana nomeny tompo hoe tolotsaina omeny Jehova hoe mandalovany ianao mandeha maka fitaovana fa misy fitaovana afaka miara-miasa aminao za zany fifaliana ho afa tsy onjonjoko za samyrery tsony zao no miasa fa fatako fa miara-miasa amiko a miaraka amin'ny AWR ny tafiky ny lanitra maro ny mpitory ny filazantsara miara-miasa amin'ny AWR amin'ny fomba fiasa izay ampiasain'ny madame Elsoa any Morafeno inona no afatrafatra mba alefanao amin'izy ireny manerana ny Madagasikara samy mampiasa carte ianareo samy mampiasa flash mampiasa reny radio carte reny ampianona olona de misy koa ny manangana vondron'ny mpiaino dia mampiano amin'ny alalan'ny radio mila fampahirezana tahaka anareo koa izy a inona no afatra mba alefanao ho an'ireny namanao mpitory filazantsara mpiara-miasa amintsika ireny ho an'ny mpiaino manokana aloha zany ny asiko teny voalohany azakivy miaino ny afatra izay voalaza ny apokalipsy hoe eleny amin'ny abakabaka ny afatra ity zany no anjely rahan'Andriamanitra itory avy eny amin'ny abakabaka satria tsy maintsy mepita eny amin'ny abakabaka vao tonga ety amintsika ty afatra ity amin'ny alalanyty onja-peo ny AWR reto de ny afatra ho antsika rehetra mpitory antsitrapo mino aho fa antsitrapo tokoa ny itorytsika kanefa de zao mahereza tsy maintsy ho avy ny olana tsy maintsy andalo memy isika eo anatin'ny fitoriana ty filazantsara ty kanefa zao azadiny fa mihoatra lavitra noho ny tahin'Andriamanitra atsika ny tahiny atsika ao amin'ny asa zay mbola ataotsika ary azakivy fa mipiasa ny tsy misy fa mivokatra efa betabe miandry atsika de mifaniriana de raha tsy miaona ety ambony tany de eny amin'ny raolanitra tsika miaona de ifampitantara hoe no ny AWR zay nenonay de tonga ety amin'ny ranomasina fitaratra izahay de mampahery atsika rehetra zay mpiaino rehetra ny AWR sy mpiara-miasa rehetra mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny fitaovana rehetra ka ampitombony Jehova ny fahalalana azy ao anatintsika tsirairay ampitombony Jehova koa ny fanahy-masina ahafahantsika mitory ny afatra amin'ny fitiavana amin'ireo namantsika izay mbola tsy mandre ary ho fifaliana ao antsika nitory izany afatra izany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny hery sy ny tanjaka amin'ny fahasalamana de omeny tompo atsika tsirairay avy fa mifahatoka itsika no angatantsika ampitomboan'Andriamanitra isan'andro san'andro misaotra tompoko ny fitoriana ny filazantsara zay ataotsika na inona fitaovana ampiasaintsika na amin'ny alalan'ny boky na amin'ny alalan'ny fampianonan'ny radio ny fandarana mandeha amin'ny radio na amin'ny alalan'ny konferansa na amin'ny alalan'ny fomba samihafa zay mifanaraka amin'ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika de tsy very maina ireny ny tenin'ny tompo manao hoe tsy miverina amiko foana ny teniko raha tsy efa navita ny asany de tena marina amen ny sakana tsy maintsy misy na avy ao anatiny na avy any velany
efa laza milohan'izany jesosy tsy tompony zavatra mahagaga izany fa tsy ho voasakana ny asan'andriamanitra tsy voasakana ny filazantsara tsy maintsy tonga any amin'izay tia ny tompo atongavana io ary tsy miverina foana any amin'ny teniny raha tsy navita ny asany ka dia mampahery antsika mpitoro ny filazantsara rehetra mpiara-miasa aminay be dehibe nareo no tsy hitanay mihitsy ary mety tsy ho hitanay mihitsy raha tsy tonga any an-danitra kely sisa dia ho avy jesosy mampahery antsika fa asa misy fiafarana azo antoko any asa ataontsika momba antsika ny tompo mandra-peony indray akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana hoanao mbola mijoro amin'ny finoanao miatrikady mafy isan'andro izao sono afatra apetrako aminao mahereze kely sisany ho vitany adinao ireo sento sy tomany zay ainanao ety mandalo ihany zany fa tsy odori zao rehetra izao de tsy aritra maharete defa miandry anao lay tsara lavitra tarika hanitry Kristy atodio ny fijerinao alao sara mtsaina lay fiainana vayanambola mikiry amin'ireo litranao maefimpirimpiry nono lavinao ilay tanana maniry anafaka fanaleonao zao tontolo izao zay feno fitaka atodio ny fijerinao alao sara mtsaina ianao kilasy uma fafatesana no miandry anao ny famonjenanakao de tsy no raisinao
ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Asaina ianao naraka ny toy ny fianarana mahakasika ny fifaneketsika sy Andriamanitra amin'ny famerenana ny ampahafolony. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny dikany hoe ampahafolony ara-baky teny no ianarantsika anio. Araka ny lazain'ny rakibolana, ny ampahafolony dia ampahan'ny fahafolo amin'ny zavatra iray. Ohatra ny ampahafolony arivo dia ariary zato, ny ampahafolony omby folo dia omby ray sy ny sisa. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra, nefa dia asainy averintsika amin'ny ampahafolony fananantsika. Ny lalan'ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely mikasika ny ampahafolony teo amin'ny tendrombohitra Sinay dia maneho fa masina izany ary natao an'Andriamanitra. Azonao vakiana ny Levitikos 7:20, 7 sy 12. Masina izany ampahany izany, izany hoe voatokana ka tsy tokony ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Inona nataon'i Abrahama rehefa niona tamin'i Melkizedeka mpanjakan'ny Salema izy? Andeo vakitsika reto andininy reto. Genesis 4:12 ka hatramin'ny 20 sy ny Hebreo 7:1 ka hatramin'ny 7. Genesis 4:12 ka hatramin'ny 20. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe, hotahin'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolony zavatra rehetra. Hebreo 7:1 ka hatramin'ny 7. Fa io Melkizedeka io izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ilay nitsenan'i Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra aza. Voalohany raha dika ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana, dia voampanjakan'ny Salema koa, izany hoe mpanjakan'ny fiadanana, tsy manany ray, tsy manany reny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra, izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ary ivero ny haben'io lehilahy io izay nomeny Abrahama patriarika ny ampahafolony izay zavatra tsara tamin'ny zavatra ny baboina, ary izay avy tamin'ny taranak'i Levi ka mandray ny fisoroana no mahazo teny aka ny fahafolo-karena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany na dia teraky ny kibon'i Abrahama azy ireny. Nefa izay tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolo-karena tamin'ny Abrahama sy nitsodrano ilay nanana ny teny fikasana. Ary tsy azo lavina akory nefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ary ity dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolo-karena, fa hany kosa dia izay nambara fa velona. Ary toa azo lazaina fa Levi aza izay mandray ny fahafolo-karena dia mba nandony ny fahafolo-karena koa tao anatin'ny Abrahama. Ao amin'ny Genesis 4:14, araka ny vakitsika teo no ahitana voalohany filazana ny amin'ny ampahafolony ao amin'ny Baiboly. Mitantara ny niaonan'i Abrahama tamin'ny Melkizedeka io tokoa. Ny filazana farany mikasika ny ampahafolony ao amin'ny Baiboly kosa, araka ny vakitsika teo dia ao amin'ny Hebreo 7. Mbola ny niaonan'i Abrahama sy Melkizedeka no resahany io tokoa. Araka ny lalan'i Mosesy dia natokana ho an'ny Levita izay mikarakara ny tabernakely ny ampahafolony. Voamarika eo ve nefa fa samy tsy taranak'i Levi na Melkizedeka na Jesosy? Manapirofo izany fa tsy niatomboka tamin'ny Levita tsy akory ny famerenana ny ampahafolony. Efa namerina izany ny olona talohany nanoratan'i Mosesy izany ho lalàna. Andeha jery patriarika hafa indray isika, dia i Jakoba. Inona ny nampanantenan'Andriamanitra azy, ary inona ny nasetran'i Jakoba izany fampanantenana izany? Andeo vakitsika reto andininy reto. Genesis 7:20, 7:13 sy 14 sy ny 20 ka hatramin'ny 20. Genesis 7:20, 7:13 sy 14 sy ny 20 ka hatramin'ny 20. Ary indro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe, izaho ny Jehova, Andriamanitry Abrahama rainao sy Andriamanitry Isaka,
ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany dia ely any amin'ny andrefana sy any antsinanana, ary any avaratra sy any atsimo ianao, ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe, raha omba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hoaniko sy lamba hitafiako, ka ho tafaverina soamantsara any amin'ny tranony raiko aho, dia Jehova no Andriamanitra, ary ty vato izay nahoriko sangamato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra omenao ahy dia omeko anao tokoa ny ampahafolony. Araka ny fantatsika dia niala ny fonenany Jakoba, satria tezitra taminy Esau rahalahiny. Rehefa izany dia nanonofo Jakoba. Tohatra lava be niainga teto an-tany ka nipakatany an-danitra no hitany. Andriamanitra no nitsangana teo tapon'io tohatra io, nampanantena niaraka amin'ny Jakoba izy, ary hitondra azy miverina indray androany. Niova tanteraka ny fiainan'i Jakoba tamin'io alina io, ary araka ny vakiana teo dia nanao voady tamin'Andriamanitra izy, hoy ny 2:20, ary izay rehetra omenao ahy dia omeko anao tokoa ny ampahafolony. Tsindrintsika ty-pamaranana fa tsy tamin'ny rafidalàna Israelita no ny andohan'ny ampahafolony fa efa taloha ela be. Tahaka izany koa ny Sabaty, mbola tsy nisy ny firenena jiosy dia efa nitandreman'ireo patriarika sy ny taranany io andro. Tsarovo ry mpiara-mianatra namana fa tsy miova Andriamanitra sady tsy manova ny fomba ny mandrakizay. Izay ny mamarana ny fianarantsika androany, azadiny manaraka ny toyny, mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.